sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana ambany fiadanana avy Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Alahady fahaefatra amin'ny advento anokafantsika ny herinandro sambatra amin'ny hira fanampin'ny voalohany no raintsika ny maraina. Isika hivavaka. Nisaoranao zay Tompo mankalaza anao manome voninahitra anao natratra zao fotoanan'io izao tsy noho ny herinaina ny tanjakay fa noho ny fitiavanao satria nisy koa tsy natratra izany fotoana izany fa izay zao ny velinaina tafaona eto ianao nisaorana ianao nankalazaina. Nisaoranao zay nanangonanao anay tahaka amin'ny fanombany akoho ny zanany ao ambanin'ny elana ka narovanao tamin'ny ratsy tamin'ny aretina tamin'ny zavatra maro samihafa ka faly sy ravo zay raha miaona aminao ka ianao nisaoranay amasino zao fotoana izao ary ianao fanahy masina hidina aminay namasina ny fitaovana ny liturjia manontolo
mba ho anitra kasitany masinao, anokafanay ny herinandro sambatra, nokafana koa ny taom-pitezana ho an'ny sampatianao Andriamanitra no atateraka izany rehetra izany, ka avoreto ny zanak'Andriamanitra no Andriamanitra nampiaonanay, ary amasino hatranatokantrano izay manaraka mitamajotra serasera, ianao koa namasina ny fanimpompovana rehetra. Iombonanay ny vavaka ny ampianarin'ny Kristy izay manao hoe isika iainao ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony ho tandremantsika Andriamanitra, manana fitsipika tokony arahantsika izy, ampahana amin'izany no hita amin'ny ohabolana fahafolo. Ohabolana fahafolo hoe ny olokendry. Ny zanaka endry mahafaly ny rainy, fa ny zanaka dala mampalahelo ny reniny. Ny arena azo amin'ny tsy marina dia tsy mahasoa na inona na inona, fa ny fahamarinana no mamonjy amin'ny fahafatesana. Tsy avela amin'ny tompo mosarena ny fanahin'ny marina, fa ho foanana ny faniriany ratsy fanahy. Ho tonga malahelo ny miravoravo tanana amin'ny asany, fa mampanakarena ny tanany mazoto. Izay manangona amin'ny fararano no zanaka endry, fa izay sondritory amin'ny taom-pijajana dia zanaka mampahamenatra. Ka fitahiana ho anohan'ny marina, fa loza mandrakotra ny amin'ny vavan'ny ratsy fanahy. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha, sambatra izay mitamin'ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany tsika, na ny kely na ny lehibe, ndesika hifona, ndesika netritena anaraka izao vavaka izao. Tompo, milaza aminay ankizy ianao tanora, fa ny zanaka endry mahafaly ny rainy, fa ny adala mampalahelo ny reniny. Mba impiry moa izay ny manao mahafaly ny ray aman-dreninay, etsy andanin'izany koa hitoerany alahelo ny reninay, no amin'ny fihetsika madinika hatramin'ny vaventy indrindra, ary misy ara tena mavita sarotra amin'ny ray aman-dreniny,
amaly valy midaroka ray aman-dreny mihitsy ary misy mahafaty aza ny sasany. Ao koa ny akamoana ny laina ny zavatra maro samihafa. Mamindra fo aminay mamila ny elokay, mampianaranay ampifaly ny ray aman-dreninay mba tsy hahafoy andro azy ireo, na ny ray aman-dreny ara-nofo zany, na ireo mpitaizany amin'ny sampana izany, na ny mpitandrina zany, na ny ray aman-dreny eo amin'ny fiangonana, mpianary izay ampifaly azy ireo. Milaza koa ny amin'ny teninao fa tokony hitandrina ny fitadiavan-karena sao dia arena azo amin'ny tsirariny, tsy mahasoa zany ary mampidikizo ny taranaka, mahavoaozona ny faramandimby. Mamindra fo mamila amin'ny elokay raha misy ny tsirariny teo amin'ny fandraisanay vola na amin'ny fitantananay, mamila amin'ny elokay ianao, mamindra fo aminay. Milaza koa ny teninao ny amin'ny fahazotoana, ny ankamaroan'ny olona dia kamo hiasa nefa te azo vola be, manao asa tsy rambony, manao anjara fa vita. Vitsy ny tena mazoto hiasa, na ny asa saina zany, na ny asa vatana, na ny asa tanana, matetika dia zara fa vita ny asa rehetra, fa mitapitika mifametsifetsy amin'ny asa tao. Mamindra fo aminay, mamela amin'ny elokay. Ny akamoana koa mahazo ny saina, adin'ny mpianatra fa fahotana ny tsy fampiasana ny saina no men'Andriamanitra, satria nampiasaina io mba hiainana, hianarana, ary tsy takatry ny sainay mihitsy ny zavatra mety ho vita ny sainay. Ka mampianaranay ampiasa ny sainay, ary mamela ny elokay raha mitomemepona midongo ny sainay. Variana amin'ny toromaso, tsy mahafo vatana mianatra, tara lava mianatra, ao ny manapatapaka, mamindra fo aminay, mamela ny elokay. Betsika koa tsy natateraka anay na tamin'ny fiteninay na tamin'ny eritreritra na tamin'ny natao. Sasao madio sy efakely ka diovy ny fonay mba fampahotana noho ny any amin'anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen.
antsika zay nibebaka marina tokoa mitsangana indray ny teny somafaly fa mafa amin'ny fahotantsika ny tompo hoeny hoe mpaminany akory ny atsara amin'ny tongotry ry mitondra ny teny somafaly ery an-tendrombohitra sady mitory fiadanana dia izay mitory teny somafaly tokoa sady mitory famonjena injany ny feon'Andriamanitra ho faly mahita mifanatry tava izy satria mody amintsika Andriamanitra velominy oby fa ny tompo efa nampionona antsika ny tompo efa nanavotra antsika ny tompo efa namindra fo tamintsika noho izany aravana debovela sy voavava avokoa ny fahotantsika no ny amin'ny anaran'i Kristy tompo samy isika mideran'ny tompo trany amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra fifaliana isika noho izany famelan-keloka ny raisitsika izany iomana amin'ny fianona amin'ny tenin'Andriamanitra dindro Jesosy ny fiainako izy no manda fiarovako Maky ny soratra masina isika ry havana zany dia hitantsika ao amin'ny Isaia 2:20 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina Isaia 2:20 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ho vakiana amin'ny anaran'i Jesoa ary teny ianao amin'izany andro izany hoe hideranao ao Jehova fa na dia tezitra tamiko azy ianao dia afaka ny fahatezeranao ka mampionina ianao indro Andriamanitra no famonjenay dia atoky aho fa tsy mba hatahotra fa Jehova Tompo no heriko sy fiderako fa efa famonjenay izy ho amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny lohasaha-pamonjena ary teny ianao amin'izany andro izany ka hanao hoe miderany Jehova miantsony anarany ampahafantarana amin'ny firenena ny asany ampatsiarovy fa efa misandratra ny anarany mankalazany Jehova fa asa lehibe no nataony araoka ho fantatrany amin'ny tany rehetra izany miantso mafy sy miobi riponina ny ziona fa lehibe ao afovoanao ny ray masiny Israely Tesalonianina voalohany 4 andininy fahaenina ka hatramin'ny 7:10 Tesalonianina voalohany 4 andininy fahaenina ka hatramin'ny 7:10 ny anaran'i Jesosy Tompo fa raha vao tonga aty aminay ankehitriny Timoty avy taty aminareo ka nilaza teny taminay ny amin'ny finoanareo sy ny fitiavanareo ary ny fahatsiarovanareo tsara anay mandrakariva ka maniry ahitanay indrindra ianareo tahaka anay aminareo koa
noho izany ry rahalahy dia nampionona anay teo amin'ny fahaterenay sy ny fahorianay rehetra ny finoanareo. Fa ankehitriny velona izahay raha tomoetra tsara amin'ny tompo ianareo. Fa manao ahoana no saotra azonay avaly an'Andriamanitra ny aminareo no ny fifaliana rehetra izay hifalianay no ny aminareo eo anatrehan'Andriamanitray amin'ny fangatahanay fatratra andro aman'alina ahita ny tavanareo sy ahatanteraka ny tsy ampy amin'ny finoanareo. Ary Andriamanitra raintsika anie sy Jesosy tompontsika hanitsy ny lalanay ho aty ary ny tompo anie ampitombo sy ampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra dia tahaka anay aminareo koa mba hampiorina ny fonareo tsy hanatsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raintsika amin'ny fiavian'i Jesosy tompontsika mba amin'ny masiny rehetra. Lioka toko voalohany ny andininy 7:50 ka hatramin'ny 9:90. Lioka toko voalohany ny andininy 7:50 ka hatramin'ny 9:90. Andeha ary hitsangana isika ry havana. Ny anaran'i Jesosy. Ary tonga ny andro haveloman'i Elizabeta dia niteraka zazalahy izy ary ny niara-monina taminy sy ny havany nandre fa efa no alehibeazon'ny tompo ny famindram-pony taminy dia niara-ny faly taminy ireo. Ary tamin'ny andro fahavalo dia tonga hamorany zaza izy ka efa saiky ataony hoe Zakaria araka ny anaran-dray ny anarany. Fa ny reniny namaly ka nanao hoe tsy izany fa atao hoe Jaona izy. Fa hoy izy ireo taminy tsy misy na dia iray akory aza amin'ny havanao izay manana izany anarana izany. Ary nanao baiko ny maona tamin'ny rainy izy ireo izay tokony ho tiany atao anarany. Ary nangataka fafana izy ka nanoratra hoe Jaona no anarany. Dia gaga avokoa izy rehetra. Ary dia nisokatra niaraka tamin'izay ny vavany ka afaka niteny ny lelany. Dia niteny izy ka nidera an'Andriamanitra dia raiky tahotra izay rehetra niara-monina taminy. Ary niely teny amin'ny tany avoanan'ny Jodia rehetra nilazan'izany rehetra izany. Ary izay rehetra nandre dia nandatsaka izany tampony ka nanao hoe ho zazanao ahoana re io? Fa ny tanan'ny tompo no nombasy. Amen. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanay masinao misaotra anao zahay. Andriamanitra ty dia tianay tokoa ianao ary porofonao isan'andro san'andro amin'ny alalan'ny fitenenanao aminay izany fitiavanao izany. Ankehitriny dia mbola te hiteny aminay indray ianao. Ko mitary ary anay amin'ny alalan'ny fanay masina Andriamanitra, mba azonay mandray ny teninao, mba azonay miaina ny teninao, ary mba azonay mitombo amin'ny finoana noho izany teninao izany, ary indrindra ho feno ny fifaliana avy aminao izahay. Ny anaran'i Jesosy no ivavahana toy izany. Amen. Fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika.
Isaia 2:20. Izy io dia mitohy ihany amin'ny 2:20 zany hoe tokony andiny 2:20 daholo izy rehetra satria zavatra mitohy. Andeha jerentsika ny ary amin'ny 2:20 aria ny soramandry vakitsika hoe ny amin'ny famonjena ataon'ny solofon'i Davida sy ny refiderana ataony amin'izany. Ny andininy voalohany hatramin'ny 3 amin'io Isaia io 2:20 io dia milaza ny ahatongavan'ny Mesia na Kristy. Isy solofo, isy dimby sy fara izy ho avy. Manana fanahy fiton'Andriamanitra dia tany saina eo ilay fanahy. Manomboka amin'ny 4 hatramin'ny 10 milaza ny fanjakan'ilay Mesia. Tahakana ahoana ny fanjakana misy fahamarinana izy manome rariny izy manitsy koa manasazy feno fahamarinana. Ka raha ny biby ary tsy miady ao izy. Leopard miara-mandry amin'ny zanak'osy, amboadia amin'ny zanak'ondry, zazakely milalao vipera tsy maninona. Zay le fanjakana aorin'le Mesia. Manomboka amin'ny 1:20 hatramin'ny 4:20 indray milaza ny ady ataony sy ny fanavotana. Manavotra izy ny firenena Israely, Efraima sy ny sisa, fa manafay koa ny fahavalo izay nanitsakitsaka nambabo ny zanak'Israely. Mamarana amin'izay izy amin'ny 2:20 milaza miantso fifaliana. Fiantsoana fifaliana lehibe no ataony aorian'le zavatra 3 misesy tary ambonin'ireo. Ka zay amin'ny fifaliana azy zay no akatsika afatra fampirezatsika amin'izao fanokafantsika ny herinandro sambatra izao. Ny elohevitra ilaysika dia hoe mifalia ao amin'ny tompo na mifaly ao amin'ny tompo. Zavatra roa no anton'ny fifaliana eto na loharan'ny fifaliana koa. Ny voalohany dia momba ny famonjena. Manomboka amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 3 dia miverimberinao miteny hoe famonjena. Ndenge ovakitsika ary teny anao amin'izany izany hoe hideranao Jehova fa na dia tezitra tamika azy ianao dia afaka ny fahatezeranao ka namponina ianao. Indro Andriamanitra ny famonjena dia atoka ka tsy mba atahotra. Fa Jehova tompony heriko sy fiderako fa efa famonjena izy. Ko amin'ny fifaliana no antsakana ireo rano ary amin'ny loharan'ny mpamonjena. Amen. Zay le hoe mifaly amin'ny tompontsika satria azo antoka ny famonjena. Azo antoka ny famonjena. Ary zay ny tao maneto hoe andeha hidera amin'ny tompo izy fa Andriamanitra io na dia tezitra aza mety afaka ary mora afaka ny fahatezerana. Izy indray no mampionona anao avy eo. Zay ny toetra n'Andriamanitra ary zay mahatonga azo antoka. Raha vao tezitra Andriamanitra azo antoka fa tsy maintsy hiala amin'ny fahatezerana izay izy. Tsy maintsy hanatona anao indray izy. Tsy maintsy hiantso anao indray izy ka hiteny aviary fandahatra isika. Ary zay le hoe azo antoka ny famonjena. Izy masika, izy ihany no miantra. Izy mamiravira, izy ihany no manasitrana. Zay le toetran'Andriamanitra. Misy toetra anankiroa zay no mahatonga hoe azo antoka ao amin'Andriamanitra. Tsy tahaka ny fahatezerantsika olombelona milentika any manao folentika, herintaona, 3 taona mbola any ihany. Tsy manao an'izany amintsika Andriamanitra. Fa tezitra izy, manitsy izy, manafay avy eo izy tonga dia mandray an-tanana ny fiainanao. Anatin'ny fahatezerany mihitsy izy no mandray an-tanana ny fiainanao. Zay no dikan'izany. Radio ariavana fa Andriamanitra tsy manana ataontsika hoe tsy voafeny, ataontsika hoe notion du temps. Ary matetika zany zay ny tsy aizantsika toetran'Andriamanitra. Andriamanitra dia afaka manao zavatra anankiroa samihafa amin'ny fotoana anankiray. Afaka manety toetra samihafa amin'ny fotoana anankiray. Satria zany fotoana zany zavatra ety ambonin'ny tany. Tsika olombelona par ordre chronologique vita ny zavatra ray dia miditra amin'ny zavatra ray dia tahaka an'izany. Andriamanitra tsy manao an'izany. Andriamanitra sady afaka tezitra no afaka faly amin'ny fotoana anankiray. Zay tsy haintsika olombelona zany. Ary zay le hoe azo antoka na dia tezitra Andriamanitra efa miainga avy ihany koa ny fampionana.
amin'ny andinin'ny faharoa indro Andriamanitra ny famonjena atoky fa tsy atahotra le hoe ny fatahoran'i Jehova ny fiandoham-pahendrena marina be fa mitahotra an'Andriamanitra dia tsy tahotra mampilefa na mampandositra fa tahotra mampanatona tahaka ny ray amin'ny zanany. Tsika rehetra manao an'izany daholo amin'ny zanantsika zany na ny zanantsika koa amintsika. Raha maditra ny zaza na mikapoka anao na tezitra aminy ianao dia miala teo izy mankana tokotany izy ohatra mbo tezitra koa izy na malahelo fa raha na tokotany izy ka misy manenjika na alika na gisa aiza izy ny mandositra amin'le nikapoka azy teo ihany izy mandositra amin'ny ray aman-dreniny ihany mandositra fa tsy mankaiza akory ary izay le tenenin'ny Isaia eto hoe matoky aho ka tsy mba atahotra fa azo antoka io Andriamanitra io ka na dia tezitra izy masika izy ao ihany miazakazaka mila famonjena. Indro Andriamanitra ny famonjena izy no herintsika amin'ny zavatra rehetra fototro ny herintsika fototro ny fandresena izay no mahatonga ny fiderano eto izay ny antsona ny fifaliana eto. Ny andinin'ny fahaefatra ny andinin'ny fahatelo jerena tsara fa kitsika ny andinin'ny fahatelo teo ho amin'ny fifaliana no antsakana ireo rano ary amin'ny loharanom-pamonjena. Io zany tsy hoe koa kay krismasy tombo avao dia hoe mitondra tavoahangy mantsaka ataony dralahary tsy izay le resaka eto fa mandrakariva amin'ny soratra masina ny rano dia manambara fanahy masina manambara fahavelomana manambara fiainana ary izay mahatonga Jesosy miteny hoe zay rehetra misotro amin'ity rano ity zany vehivavy Samaritana mbola angetaeta fa zay misotro ny rano meky dia tsy angetaeta intsony fa isy rano naina miboboka avao ankibony. Koa izy amin'ny Jaona 7 hoe 9:30 hoe raha misy mangetaeta aoka izy anatina ka isotro ny fanahy masina izay efa raisiny mino no lazainy zany hoe manambara fifaliana avy amin'ny fanahy masina ny rano izay mahatonga rehefa manao batisa dia misy rano manambara fanahy masina io. Dia izay le tiany eto hoe le fifaliana avy amin'ny fanahy masina midikany eto hoe fifaliana no antsakana ireo rano zany hoe omena fanahy masina ianao ampifaly ianao rehefa vita batisa ianao dia manana zo anina zany fanahy masina zany ka na manahoana ny fiainatrehanao io fanahy masina io milaza hoe ianao dia vovonjy ka tokony hifaly ianao amin'ny zavatra rehetra. Izay no anentanany Isaia eto hoe mifaly io amin'ny tompo satria azo antoka zany famonjena ao amin'Andriamanitra izany. Fa ny zavatra faharoa dia izao mifaly ao amin'ny tompo satria lehibe ny asany verimberina ao amin'ny andinin'ny fahaefatra io asan'Andriamanitra io. Andenga vakitsika ny andinin'ny fahaefatra hatramin'ny fahaenina ary iteny ianao amin'izay ny andro izany kanao hoe miderano Jehova miantsona ampafantaro ana amin'ny firenena ny asany ampatsiarovy efa nasanatra ny aminy mankalazany Jehova fa asa lehibe ny natao ary ako fantatra amin'ny tany rehetra izany miantso mafy sy miompy mbonina any amin'ny zony fa lehibe eo foanao ny ray masiny sy Andriamanitra miasa ary lehibe ny asany ka iteny koa ianao ifaly koa ianao miderany Jehova miantso ny anarany. Maninona moa ny anarany? Ny anaran'i Jehova zany dia mahafoaka ny maizy azy manambara ny maizy azy. Ny anarantsika manko matetika zany na zavatra irina le ray aman-dreny na zavatra ny ainana na zavatra tiana hitranga. Misy namanay atao hoe fifaliana fa mahalana mahita azy faly mbo niriny ray aman-dreny dia natao fa tsy dia ananany loatra le fifaliana tsy dia mba hitany zay fa ny anaran'Andriamanitra zany maneny maizy azy ary zay mahafa azy dia ireny ny anarany zay mahatonga antsika mangataka atao amin'ny anaran'izy anarany Jesosy satria anarana miasa io mandreko dia amin'iny mpiandry amin'ny anaran'izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana koa raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako ny anaran'Andriamanitra zany dia anarana miasa ary zay mahatonga ny rainaizy an-danitra manao hoe ho amasinina ane ny anaranao. Ny dikan'io rehefa manamasina ny anaran'Andriamanitra manamasina anao koa
Dikany io amasiny anaranao amasiny. Anarana miasa izy io ary zay mitandrony any rehefa manome anarana. Ny anaran'Andriamanitra dia anarana miasa. Rehefa mba manome anarana mba diny tsara midinika ny anarana omeny. Fa nanaytsika rehefa mahita anarana teny frantsay na teny vahiny dia efa mametaka na midikana ary mety tsy ho haitsika. Fa ny anarana zany dia milaza ny maizy azy ny olona, indrindra fa ny an'Andriamanitra dia anarana miasa mihitsy. Ny antsika milaza ny maizy azy. Dia fa ny anaran'Andriamanitra rehefa ntsony dia misy asa vita eo. Zay ny dikany, zay mahafana asa anaran'Andriamanitra. Ny anarantsika raha lavitra any antsika ntsona tsy misy akony, raha lavitra be le olona tonononao ny anarana. Fa anaran'Andriamanitra na lavitra raha vao tonononao io dia misy asa eo zay. Ary zay mahatonga antsika mivavaka mila manonona anaran'Andriamanitra, fa nandray antsika mahantra anaran'Andriamanitra, anarana ray na telo fotsiny fantatra ao moan'Andriamanitra. Andriamanitra ny fampinonona, Andriamanitra mahery, Rainy mandrakizay, andrian'ny fiadana. Zao amin'ny krismasy ao feno karazana anaran'i Jesosy. Reny anarana reny manambara asa. Dia izay koa mahatonga antsika hoe lefa anarana koraka izy mba hitreto anarana petaka, fa misy anarana manko tsy manetra. Manao ny petaka dia vita hoe petaka, tsisy zavatra manetra ny petaka. Fa misy anarana zay tena hitanao mihitsy hoe tsy dia ao le anarana zany. Io koa anarana le mbola hiteraka zany mba diny tsara ny anarana apetaka amin'le zaza zany. Mba tsy hahatonga azy frustré na mpianarana, fa ny anarana tompoko dia mitondra ny maha olona. Fa tsy hoe apetaka tsara le anarana zany eo anatin'iny. Dia manjary le ankizy zany sahirina amin'le. Fa ny anaran'Andriamanitra na viny teo hoe misy asa. Rehefa tonga ny anaran'Andriamanitra dia misy asa. Ary zay mahatonga tsy maintsy ampahafantarina, tsy maintsy toriana. Ary zay mahatonga hoe fifaliana sy firavoravoana rehefa miantso ny anaran'Andriamanitra. Lehibe Andriamanitra eo afovoanao izy, tena lehibe izy afovoanao. Andriamanitra lehibe ny eo amintsika satria ny anarany no entinao. Zay le hoe kristianina mitondra ny anaran'izy moa zany, anaran'ny Kristy. Tsy kristianina anarana zany fa mitondra ny anaran'ny Kristy. Ary zay tsy atahorantsika na misy arany lozana ny zavatra rehetra ho soratra masy, satria mitondra zany anaran'Andriamanitra zany isika. Ary anarana lehibe, ambassadeur n'Andriamanitra isika, mitondra ny anaran'Andriamanitra. Ary zay no hifaliana satria lehibe ny asany. Raha andray ohatra ako ny asan'Andriamanitra zany matetika adinontsika. Rehefa mafanafana ny Covid dia tsaroana ny momba ny rivotra hoe trano tsy mihiboka ere tsara mihetsika na tsara ny fiangonana. Fa amin'ny rivotra nge tsy tonga ho azy amin'ny avokavokoa na mahery mitsetsy tsara ianao, tadio zay. Fa ny rivotra ny arenanao géographie dia misy pression atmosphérique. Inona moa ny fandrefesana ny pression moa? Lo dinina lesona aloha re manala vaka reo. Inona moa? Celsius sa bara moa sa inona? Toko hoe Celsius koa. Dia io zany misy tsindry ny atmosfera, io lazaina hoe manara-penitra ny tsindry ny zay le hoe ataonareo. Inona moa ny filazanareo azy? Condition normale de température et de pression. Io misy tsindry ataon'Andriamanitra amin'ny rivotra io. Eritrereto chambre zany na pneu-na tomobile. Raha vao tsy hisy an'io tsindry io tsy tafiditra ao aminao io. Adinontsika fa Andriamanitra mipopy rivotra mankany aminao. Amin'ny toerana tsy misy an'io atmosfera io dia tsy hisy rivotra mankany aminao satria miamevana kely le rivotra. Misy tery teknika ilazanareo azy ny néon sinsis zany ao anatiny ao miamevana. Misy terme teknika ilazanareo azy miamanina moa le rivotra moa. Misy teny teknika ilazana an'iny rehefa miakatra arakaraka ny akaranao nan-danitra any misy terme teknika ilazana azy miamanao an'izao le rivotra ozy. Fa io zany tsy tadidinao raha tsy marary ianao. Rehefa marary ianao tsy ampy le pompiny atmosférika dia mividy inona ianao? Mividy oxygène ianao. Ary lafo be iny. Fa amin'ny andavanandro tompoko misy mipopy io, misy pression atmosférika io vao mitsofoka mankany aminao, fa raha tsy zay tsy azonao io rivotra io. Fa raha rava io atmosfera io amin'ny adalantsika amin'ny tontolo iainana dia hitanao tsara fa tsy sambo-drivotra amin'izay tsika fa tsy mahazo aina tsara.
kolokolo tsara ny tontolo iainana fa tsy hadory tanety lava io fa misy pression io mahatonga an'io mivezivezy tsy mivezivezy io rivotra io raha tsy voatsindry fantatsika tsara zany dia izay zany satoina anankiray amin'ny asan'Andriamanitra zay tsy dia isaorantsika loatra fa droit acquis fa rehefa tonga ny amin'ny hôpitaly ianao dia mividy extracteur d'air dia hitanao hoe mila popiny io fa tsy azonao samborina zany mako aminao na mahery mitsetsy tsara ny asa lehibe ny asa tokony hifaly ianao hifaly isika fa azo antoka ny famonjen'Andriamanitra lehibe ny asan'Andriamanitra izay ny ampianarin'ny mpanao salany Isaia antsika jerenge ny lioka toko voalohany teo lioka toko voalohany nanehoan'Andriamanitra ny asany zany i Zakaria sy Elizabeta teraka ry zareo na dia efa antitra be azy niteraka rehefa 7 andro hoforanany zaza dia mena anarana amin'ny jiosy zareo nieritreritry hoe Zakaria ohatra ny anaran'ny rainy ihany zay ny fomba jiosy anaran'ny rainy ihany nafindra amin'ny zanany dia namaly Elizabeta hoe Jaona no anarany satria zany anarana zany tsy noforon'izy izy mivady fa avy taiza anarana nentiny anjely anarana misy fahefana dia nantsoina koa zany Zakaria izy anaran'le zaza fa ohatra ny hafahafa le tonon'le Elizabeta dia nakafafana izy na tableau ny dikan'izany soratany teo hoe Jaona no anarany raha vao voasoratra iny nanina ny vavany ny soratra masina nisokatra ny vavany ka niteny izy zay le anarana misy fahefana dia rehefa sokatra ny vavany nanao inona moa izy deran'Andriamanitra izy anarana misy fahefana anarana manaraka anaran'i Jesosy Maty toko voalohany 1:20 Maty toko voalohany 1:20 ina moa dikany hoe Jesosy na Yeshua na Jesosy misy fahamaritana io satria teny roa mitambatra izy io Maty toko voalohany 1:20 vakitsika hoe ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarana tanao hoe Jesosy fa izy namonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana dia jereo le hoe Jesosy fa misy isa kely 5 dia jereo mivody pejy ny dikany inona ny dikany hoe Jesosy Jehova no mpamonjy le anarany misy le hoe mamonjy Yeshua izy namonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana mba arakaraka ny anarana zany ny voajavatra zany arakaraka ny anarana zany le zavatra ary zay mahatonga le izy hoe ny anaran'Andriamanitra dia miasa lehibe ny asany mamonjy izy famonjena zany mila famonjena isika azo antoka io famonjena io ka mila mifaly isika da dia sarotra ny fiainana da mindominy aretina isika amin'ny zavatra rehetra azo antoka ny mialoko ambanin'ny ilatr'Andriamanitra ary miasa izy lehibe ny asany ny anarany nomeny anao anarana mahery amin'ny mahery indrindra nomeny anao tsika mahalala tsara ny obolan'razana hoe raha tsy tare mangatabady ahoana ozy izy anarany ray zay mihitsy isika dia ratsy fa noho ny anaran'ny ray tsika etsika milefa amin'ny devoly milefa ny fahavalo satria anaran'le mahery no entitsika ka izay no idirantsika amin'izao herinany sambatra zao hoe mahaiza mifaly fa azo antoka ny famonjen'Andriamanitra ary lehibe ny asany ho tanteraka amintsika ne izany fifaliana izany amen. Vavaka fangatana isika riavana ivavaka isika Andriamanitra tompo rainay ny an-danitro indreto koa ny fifalianay fa Andriamanitra tena tia anay ianao
ary asehonao isan'andro san'andro amin'ny fiainanay izany fitiavanao izany. Misaotra anao zahay fa na dia tsy toy inona aza izahay, na dia tsy mendrika aza izahay, dia isan'izay omenao ny famonjena avy aminao. Misaotra indrindra Tompo fa tsapanay izany fitiavanao izany, faly ny fonay, faly izahay noho izany famonjena lehibe asehonao amin'ny fiainanay izany, ary azo antoka izany famonjena avy aminao izany. Koa misaotra indrindra Tompo, makasitraka indrindra. Misaotra anao ihany koa fa lehibe ny asanao amin'ny fiainanay, ary mahagaga eo imasonay izany Andriamanitro, fa Andriamanitra tena miasa eo amin'ny fiainanay ianao, ary dia asehonao miariary eo amin'ny fiainanay ny fahefan'ilay anaranao masina, ilay anaranao izay manana fahefana, ilay anaranao izay miasa manan-kera eo amin'ny fiainanay. Dia misaotra indrindra Tompo noho izany fitiavan-dehibe avy aminao izany, fa mitondra fifaliana ao anatinay izany. Andriamanitro, ankehitriny ary izahay dia mangataka aminao ny mba hitoerany teninao mandrakariva ao anatinay, ary dia iorina ny finoanay noho izany teninao ambaranao ombenombeny ho anay mpanomponao izany. Dia misaotra indrindra fa be fitiavana ianao. Mangataka aminao ary izahay ankehitriny Tompo, ho anay tsirairay avy reto izay tonga eto amin'ity tranonao ity. Ianao Tompo no mahafantatra ny entaentam-po aty anatinay. Ianao no mahafantatra izay rehetra mahasoa anay. Ka tainay izany Andriamanitro mba ho tany terahinao araky ny be nindra fosin'ny fitiavanao. Ny asa mandrara sy ny asa fivelomana izay fanomenao anay tsirairay avy reto adidy sy andraikitray. Tenao Andriamanitra no angatanay mba hanome hery azonay mahatanteraka izany, mahatotosa izany araka ny sitraponao. Ao koa nefa ireo izay tsy mba manana izany asa izany, ianao Andriamanitra hanolotra ho azy ireo, hanomeza sahaza ho azy ireo. Andriamanitro, tsy miafina aminao ny toetra rara-pahasalamana izay misy eo amin'ny fiarahamonina misy anay, izay misy eo amin'ny firenena misy anay, ny firongatry ny valana retina indray amin'izao fotoana izao. Tenao Andriamanitra no hiaro anay. Ianao no ampianatra anay ihany koa mba hay handeha araka ny sitraponao ka hanaja ny fepetra rehetra izay apetraka, mba azona miaro anay ao anatin'izany aretina izany. Andriamanitro, apetraka fenao am-pelatananao ny fiainanay manokana, ao ny nahazo fahasoavana dia te hisaotra anao Andriamanitra noho izany fahasoavanao izany. Fa ao koa nefa ireo izay nidonam-pahoriana, ianao Andriamanitra ampahery, ianao Andriamanitra no handrotsaka ny fanantenana velona sy ny fifaliana avy aminao anatin'ny fon'ny mpanomponao. Ao Tompo ireo izay manana ny faniriana sy ny etaeta manokana any anatiny ihany, tanterahinao araky ny be nindra fosin'ny fitiavanao izany. Mivavaka aminao koa izay Andriamanitro, ho an'izao fiangonana misy anay izao, ianao Andriamanitra no hitarika anay mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahy masina, mba azonay miorina mandrakariva amin'ny alalan'ny teninao, ka dia hisy fifoazam-panahy avy aminao Andriamanitra amin'ny fiangonana izay misy anay, ary dia iorina hatrany ny finoana ianao. Dia apetraka fenao am-pelatananao Tompo ny mpanomponao, ny mpitandrina izay efa nofidinao mba hitarika anay eto anivon'izao fiangonana izao. Ianao hiaro azy sy ny ankohonany, ianao ampahery azy amin'ny zavatra rehetra. Oentinay mba avaka eo anatrehanao koa Tompo ireo birao-mpiangonana isan-tsokajiny izay tarihan'ny filohan'ny fiangonana. Ianao Andriamanitra ampahery azy, ianao Andriamanitra no hitarika azy ireo mba hanehoany voninahitra ny fiainan'izy ireo. Ny sampana isan-tsokajiny Andriamanitro, fantatrao tsisy miafina aminao avy izy ireo. Ianao no ampiorona ny finoany tsirairay avy, na ny mpitarika na ny mpikambana rehetra ao anatin'ny sampana, ny diakona sy ny tompon'andraikitra rehetra Andriamanitro.
ianao hitarika azy ireo mandrakariva amin'ny alalan'ny fanay masina mba hazony maefa ny asanao zay efa ny fidiananao azy ireo mba ho tanterahiny. Dia zany Andriamanitra novavaka asandratra izay rehetra mahasoa anay tanteraho araka ny be nindra fony sy ny fitiavanao, fa izay koa dia manana zay mba entaentam-po aty anatinay indro entina eto anatrehanao amin'ny alalan'izao vavaka mangina sandratra izao. Andriamanitro, mino somatoky izay fa fantatrao zay rehetra ao am-ponay, eny na dia tsy milobava akory azy izahay, dia ianao malala zay rehetra mahasoa anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahana toy izany. Amen. Andeha hitsangana isika ry havana hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiarahantsika manonona ny fanekam-pinoana laharana fahatelo izay ho tanterahintsika izany. Fiarahantsika manonona manao hoe: mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino a Jesosy Kristy zanan'Alahy tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maro sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanao fambatisantsika rehetra ho tena iray. Fandresena izay eto mandresy tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitombo ny fononay. Amen. Mipetraka isika ry havana. Fifaliana ho antsika ny mandray ireto avantsika manolotra ny zanany ho amin'ny sakramentany batisa. Valy amy 700 ny andininy voalohany sy ny faharoa no raintsika dia hiatrika ny alitara masina izy ireo. Avatsika nolotra ny zanany amin'ny sakramentany batisa ka manavao ny fanorantenany izy. Enotsika ny teny fanorenana anatanterahana zao sakramenta masina izao. Onto efa nomenay ny fahefana rehetra nandanitra zay tiany tamy ho mandehana ianareo. Atao mpianatra amin'ny firena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanamasina, sady mampianatra azy tandrina zay rehetra nanodiko anareo. Ary io zany momba anareo mandrakariva mba raha-patoga ny fatapera zao tontolo zao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko saminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby mba ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra sy ny taranaka mandimby anao ary ianao kosa dia ho zanako. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanany Kristy Jesosy. Amen. Noho izany teny tompo izany ry havana dia mangataka anareo hitodika avy hatrany ny fiangonana aneo ampahabe maso ny fanekenareo ho amin'izany sakramenta masina izany. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay fianarana ny zanakay amin'ny androm-piainana rehetra. Ekenay ny anatanterahany fiangonana amin'ny zanakay hitazana rehetra araky ny filazantsara tokony atao
mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisina amin'Andriamanitra izao sy anekeny an' Jesosy ho tompo mba azony hery mandava ny asan'ny satana rehetra vonona ny hibavaka sy ampianatra azy hibavaka ka ampilitra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay ekenay ny ampianatra azy miantona izao fanaovam-batisa izao ary ezanay ny taona azy hifandray ny fanasany tompo ny herin'Andriamanitra ny onanay tampetranay izany. Mandre ianareo Andriamanitra mangavantsika fiangonana hitsangana hangataka izany fanahy masina izany. Isika riavana Andriamanitra raitsy toa ty dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao tsaronay zao ny didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana izay nomeny tamin'ny nanorenan'ny sakramenta amin'ny batisa koa mihitalao aminao zay Andriamanitra rainay io manatrehanay aoka ny fanahinao masina hanome hery ny asa izay tanty rainay eto mpanaovana izao batisa izao rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy Jesosy ane izao ireto zaza izay atao batisa ireto ane ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao ampitafio ny zanakao izy ary ampiray endrika aminy no ny asany fanahinao masina izay mitarika azy isan'andro san'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay faly misaotra anao koa izay ry Tompo Andriamanitra rainay io fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto miombonainao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isany vahoaka ny fahanjakan'Andriamanitra ny angatanay fiangonan'Andriamanitra dia mba hitahirizanao ireto zaza ireto ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao apio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba azony manantanteraka ny fanekena izay efa nataony teo anatrehanao mba ny fahasoavanao aneny ezaka rehetra izay ataon'ny fianakaviana izay ataon'ny ray aman-dreny ary indrindra ny ataon'ny fiangonana amin'ny fitezana ireto zaza ireto angatainay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay amen. Petraka ny fiangonana. Tendrian-janahary Naty Mathieu izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Fidizara Irintso Wendy Maria izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Rakotomanana Adriel Ivan Mathieu izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.
hoy ny tompo, anaka azo matahotra, efa niantso ny anaranao ay ianao, efa nanavotra anao ento izy azy ireo ka tezo tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Larakira fahavalambin'ny folo amby roanjato no iderahantsika ny tompo. Kuriavana ny fotoana koa anokafantsika ny herinandro sambatra, anokafana ny taom-pitezana mpanabeazana ny amin'ny alalan'ny fomba sokoto. Asaina avatrany ny tompona andraikitra ny tonisy ireo tompona andraikitra sy ny komity filohan'ny komity vondronana hiakatra mavitribitrika natateraka izany izy ireo. Dia mbola mitombona amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina amin'ny asa tsara rehetra. Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo. Izany no entin'ny sampana mpanazava stily hiarahana antsika kristianina ray manontolo izay tonga miombavaka eto amin'izao fotoana izao. Araka ny fandaminana zany dia anio no fotoana voatondro amaranana ny taom-panabeazana 20 raika amby 20 eto amin'ny fivondronana fa 500 sy ankafana ny taom-panabeazana raika amby 20 koa ankehitriny ary dia miantso ny tonia ao amin'ny vondrona mpanazava sy ny tonia ao amin'ny vondrona tily irosa ty aloha nokatra amin'ny fotoana amin'ny fomba sokoto.
mangataka ny skoto rehetra manao fanamirana dalàna mba hitsangana. Mpanazava. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa tontosa ny taom-panabeazana 20 teto amin'ny fivondronana fa 500 eto amin'ny chapelle militaire. Isaorana Andriamanitra satria ny fahasoavany sy ny famindrampony dia tontosa izany taom-panabeazana izany ka tonga amin'ny fotoana izay marano antsika izany isika amin'ity andro anio ity. Koa arariny sy itsiny raha anaovanay tatitra fohy dia fohy ny fiangonana amin'ny zavatra rehetra vita sy natao nandritra izany taom-panabeazana izany. Ny tsara marihana eto am-piandohana dia nietsika sy ny asa rehetra izay natanterahana nandritra izany taom-panabeazana izany dia araka izay efa voasoratra tao amin'ny 3T izay niarahana nanangana tamin'ny bureau fiangonana sy ny sampana rehetra eto amin'ny fitandremana. Ary amin'ny ankapobeny moa dia fiofanana sy fampianarana ary fanabeazana no mibahan-toerana ao amin'ny etsika izay tanterahan'ny sampaty koa dia indro atolotra anareo izany. Resaka fiofanana na ny mpiandraikitra na ny komity mpivondronana dia samy mahazo fiofanana sy fanabeazana avokoa. Izany dia atolotry ny mpanazava stily eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fohy be na amin'ny alalan'ny komity partany Analamanga Fovoana izany na amin'ny alalan'ny sampaty synodam-paritany. Ary misy koa ny fiofanana izay omen'ny bureau-mpiangonana sy ny mpitandrina eto amin'ny fivondronana izany, eto amin'ny fitandremana. Raha ny sehatra izay azoana anaovana izany matetika dia amin'ny alalan'ny fivoriana na fivoriam-be na lasy na komity lehibe, fivoriana amin'ny komity lehibe zany na etsika hafa izay arindran'ny komity mikarakara izany eny amin'ny synodam-paritany na eny amin'ny faritany Analamanga na any amin'ny fohy be. Mikasika ny beazana manokana dia mivory isaky ny asabotsy ny beazana amin'ny alalan'ireo mpiandraikitra mba izarana fahaiza-manao, izarana fahalalana ara-teknika skoto, fanabeazana amin'ny lafiny maro mba ananany toe-tsaina skoto. Anisan'izany ny sekorisma, ny fahalalam-pomba, ny
asa sy ny andraikitra sy fikarakarana any atokantrano, fanaovana sakafo, fikarakarana fahadiovana. Eo ihany koa ny fanabeazana an'ireo beazana ireo mba hanana fahalalana ankapobeny kasika ny tantara-pireneny zany na tantara iraisam-pireneny, dia mba entina mampiatra an'izay rehetra ny anarana zany dia misy ny sehatra zay ampiarana an'izay rehetra ny anarana, na ny ara teknika skoto zany na amin'ny ara-panahy. Dia misy zany ireo lasy isan-tsokajiny zay iarahan'ny sampana na ny fivondronana, tanterahana eny an-tsaha, ny fivoahana an-tsaha. Misy ihany koa ny fifaninanana ary teknika entina ampiarana sy anitarana izay rehetra efa ny anarana. Eo amin'ny lafiny ara-panahy dia misy hatrany ny fampianarana soratra masina, ampiorenana ara-panahy ny mpiandraikitra na ny komity mpivondronana isaka ny misy fivoriana, na eny anivon'ny foibe zany na eny amin'ny faritany mpanazava stily, na eny amin'ny synodam-paritany, na eto amin'ny fitandremana ihany koa amin'ny alalan'ny firaisan'ny sampana zay karakarain'ny fiangonana. Araka ny fanao eto amintsika moa dia mandray anjara hatrany ny sampana amin'ny liturjia eto am-piangonana, amin'ny lalan'ny fitarihana sy ny vavaka ary ny famakina teny mba hampiorenana ny ara-panahin'ny beazana. Ireo beazana raha teo moa dia efa mpianatra sekoly lahady avokoa ary ampirisihana mba iroso amin'izany. Mahakasika ny hetsika miavaka, nandritra ty taom-panabeazana ty dia misy hetsika miavaka zay ny tanterahan'ny sampaty teto amin'ny fivondronana. Izany dia ny fankalazana ny jobily faharoapolo taona nampitandrina ny tandrina eto amintsika sy ny 2020 taona zay niarahana nompo tamin'ny chapelle militaire, dia ny mpitandrina Rakojafy Mikaela Mianakavy izany. Izany dia nitanterahana tamin'ny volana août amin'ity taona 2020 ity. Teo ihany koa ny hetsika zay natao ankalazana ny jobily faha-telopolo taona ny sampaty eto amin'ny fivondronana 500 zay nitanterahana tamin'ny volana novambra ihany koa. Ireto kosa ny hetsika zay nataon'ny sampana ho fampidiram-bola mba hoentina manohana ny hetsika rehetra fanabeazana eto amin'ny fivondronana. Nisy ny chocolat de Pâques, nisy koa ny lunch party zay tanterahana ny lundi de Pentecôte amin'ny fotoana zay ivoan'ny ny fiangonana mitsangatsangana. Misy ny tohana skoto, misy ny bûche de Noël tahaka ny ho tanterahantsika amin'izao faran'ny taona izao zany, izay anasanantsika rehetra sahady mba handray anjara amin'izany. Eo koa ny rakitra zay omen'ny fiangonana ny sampana amin'ny alahady zay natokana ho an'ny sampana. Ao ireo rakim-pisaorana zay atolotry ny kristianina noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra azy. Eo ireo varotra samihafa zay ataon'ny isan-tsampana na ny vondrona amin'ny fotoana zay atolotry ny fiangonana anatanterahana izany. Marina etona fa noho ny antony ara-pahasalamana vokatry ny forongatry ny valanaretina Covid dia nisy ireo hetsika zay tsy tanteraka na voatery nakisaka aty aoriana. Izany dia ireo mikasika ny hetsika tao nandritry ny volana avril, volana mai sy volana jona 2020 izany. Ary izany ihany koa nitarika ny fanafoanana ny lasy lehibe zay tokony natao tamin'ny volana septambra teo. Raha nitatitra arak'isa dia toy ny izao no azo ambara. Ny vondrona tily dia misy mpikambana 970, ary ny vondrona mpanazava dia misy mpikambana 70, ka ny 720 amin'ireo dia mpiandraikitra. Raha ny komity mpivondronana kosa ny lazaina dia azo lazaina fa tena vitsy dia vitsy nisan'ny komity mpivondronana, satria na ny birao aza dia tsy feno amin'izao fotoana izao. Raha tokony ho 520 no isan'ny komity mpivondronana farafakely
araka ny fitsiboka fototra. Izany indrindra no anentanana antsika irotsaka anatevina an'izany komiti-pivondronana izany. Isika tanora, isika ray aman-dreny, tsy fidina taona io na antitra na tanora. Tsy fidina mari-pahaizana sy fahalalana, fa ny fanoloran-tenantsika zany no ny angaviana sy angatahana mba anaovantsika ny asa. Samy manana fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra avokoa isika ary manana ny talenta izay tokony ho ampiasaintsika anaovana an'izany asa fanabeazana izany mba anabeazantsika ny zanaky ny fiangonana ijoro vavolombelon'i Kristy ho andro ny fianakaviana ary ho avy ny tanirazana. Ary ny faharoa dia entanina isika ray aman-dreny ampiditra ny zanantsika ho beazana ao anivon'ny sampaty mba hananganantsika taranaka vanina. Eto ampamaranana dia misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika noho ny fahatanterahany fotoana na tanterahantsika iny taom-panabeazana iny. Isaorana anatin'izany ny mpitandrina rehetra eto amin'ny fitandremana izay nitaiza sy nahabe ny sampana tamin'ny lafiny rehetra ka mbola mampijoro azy amin'izao fotoana izao. Ankasitrahana ny biron'ny fiangonana manontolo izay tarihan'ny filohany tamin'ny fandaminana ny fiainan'ny sampana. Isaorana ny fikambanan'ny diakona sy loholona sy ireo fikambanana sy sampana velona rehetra eto amin'ny fiangonana tamin'ny fifanampiana sy ny fanoanana tamin'ny hetsika rehetra izay nataon'ny sampana nandritra iny taom-panabeazana iny. Izao tatitra izao momba ny taom-panabeazana 20 sy 20 dia tsy azo lazaina hoe feno fa izay tena zava-dehibe indrindra no lazaina, koa dia ilana tsiny raha misy tsy voateny ny zavatra sasany. Amarana ny taom-panabeazana 20 sy 20 isika dia mangataka ny kristiana rehetra mba hitsangana. Ankehitriny ary dia ambara amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina fa mikatona anio 20 Desambra 2024 amin'izao ora izao ny taom-panabeazana Sokoto 20 sy 2024 eto amin'ny fivondronana 5 eto amin'ny chapelle militaire. Dia mahazo toerana to. Izao kosa isika dia rosa amin'ny fanikafana ny taom-panabeazana 20 koa dia atolotra antsika fiangonana ireo tonia izay andrindra ny vondrona mpanazava sy ny vondrona tily mandritra ity taom-panabeazana ity. Ny toniany vondrona mpanazava dia ny cheftaine Roitry Mano, ary ny toniany vondrona tily dia ny chef Lidan Josoro. Dia asaina izy ireo anolotra an'ireo mpiandraikitra izay hiara-iasa aminy mandritra ity taom-panabeazana ity. Indreo ratolotra antsika fiangonana ireo mpiandraikitra izay hiandraikitra ny zanantsika amin'ity taom-panabeazana vaovao ity. Ireo izay miandraikitra ny ankizivavy 9 taona hatramin'ny 12 taona izay eo amin'ny sampana Mavo Vorokely. Misy any Volony Nomenjanahary Famentsokezia na Reila Mahakandy fa ialana tsiny fa tsy eto an-toerana izy. Misy any Raely Arso Niainany na Merola Mandilatse. Mirana Elodie Raharymanitra na cheftaine Elodie. Mélanie Razafindratsima na cheftaine Mélanie. Diamondra Rakoto Nirina na cheftaine Diamondra. Ireo indray no miandraikitra ny zanantsika. Ny ankizivavy 12 taona hatramin'ny 14 taona dia misy any Andriamahery Zokoloina na Marira Milema. Lamboniaina Diamondra Narindra na Intsy Mahave. Judicaël Rabela na cheftaine Judicaël. Arena Rael Nour na cheftaine Arena. Niaina Razafindranève na cheftaine Niaina. Ireo izay miandraikitra ny ankizivavy 12 taona no mihoatra.
zoasina andria mahery na loolona zoasina, faniriana rakotsavy na loolona faniriana, amboara razafi ndravony arsoa na loolona amboara. Ireo indray izay no mpiandraikitra atao amin'ny vondrona mpanazava. Koa manentana antsika ray aman-dreny andefa ny zanatsika ho mpikambana ho beazina ato amin'ny fikambanana, fa misy ny salatona rehetra ato amin'ny vondrona mpanazava ho an'ny ankizivavy sy ny zatovovavy rehetra. Ireto indray ary ny mpiandraikitra iandraikitra ao amin'ny vondrona tily amin'ity taom-panabeazana 2024 2024. Ao amin'ny Sampanamavo misy any Randriamalefitra Mano Sabrina no Akela, Ravelo Manantsoa von'ny Rena Safidy no Balo, Rafanoarana ny Anja Mahery no Bakera izay maneho ny fialantsiny fa tsy afaka manatrika izao fotoana izao. Andriaromanana ny Aina Finaritra no Sil, Ramahery Njaratiana Elodie no Aty. Ao amin'ny Tily Sampanamaitso misy any Rabonary sy Lofo Tsioro Faharana na Iaky Mainovo no tompo-toerana, Rakoto Mamonjy Jean-Jacques Olivier na Salanatony no mpiandraikitra mpanampy, Anitra Rivo Rabela Rivo Félicien na Angoa Mazoto mpampilalao, Rajoely Manjaka Nomena Sombiniaina na Kanira Marinine mpiandraikitra mpampilalao, Rakoto Malala Christian Do mpiandraikitra mpampilalao. Ao amin'ny Sampana Mena na ny mpiandalana misy any Zokiolona Andrianarivao, misy any Zokiolona Andriamamonjisoa izay tsy tonga koa manatrika izao fotoana izao, ary Zokiolona Andrianantoandro. Ireo izay iandraikitra ao amin'ny vondrona tily amin'ity taom-panabeazana ity koa manasa atsika ray aman-dreny andefa ny zanatsika fa misy ny salatona rehetrarehetra ny fanabeazana ao. Dia izao manasa ny fivondronana hitsangana.
dia ray sangany ihany sika kristiana rehetra. Dia ambara amin'ny anaran'ny raisiny zanaka ary ny fanahy masina fa misokatra nio 20 desambra 2020 ny taom-panabeazana skoto eto anivon'ny sampana mpanazava stilia fivondronana fa 500 eto amin'ny fitezam-panahy protestanta ho an'ny 10 alin-dahy. Mazao toerana to. Iaranomboka izao taom-panabeazana izao vaovao zao isika dia izao ny afatra. Ny vina mandritra ity taona ity zany dia fivondronana fa 500 mitombo isa mivoatra amin'ny mahaolona manontolo mijoro ho vavolombelon'ny Kristy ho andry ny fianakaviana sy ny fiangonana ary ho avy ny firenena. Ny tanjona amin'izany dia tahaka izao: fivondronana fa 500 miroborobo maharesy lahatra mahataona ny hafa dia amin'ny fomba fiasa mandray andraikitra maro-potoana ary mifanampy eo amin'ny fitantanana, mahay sy marina eo amin'ny fitantanana ny fitaovana sy ny volany sampana, mazoto mivavaka sy miofana ary mahay mizara. Zay zany tanjona hotratrarintsika. Koa dia miorena tsara aza miova tanteraho ny fanompohan'ny se ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia mangataka ny mpitandrina hitondra-bavaka ny sampana. Hitsangana ny fivondronana manontolo na ny beazina na ny kape. Zaranao zay Andriamanitra ny amin'ny fisiny sampana mpanazava stily izay miasa amin'ny fitaizana rabatana ratsaina ra-panahy mahaolona fiainam-pianakaviana. Ianao Andriamanitra nampisy izany, apetraka ambany fahasoavanao ireto mpiandraikitra reto hatanteraka izany, ampikoa amin'ny fiofanana. Tahio ray filoha izay miara-miasa mivezivezy, tahio ny birao sy ny komity mpivondronana, indrindra fa ny ray aman-dren'ny beazina koa mba hiara-iasa amin'ny fanompoana amakivaky indray mandritra ny taona, ka ireo zazy ireo menao fahindrena toy mivatana saina natrehanao amin'ny amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Mahazo toerana afaka mamonjy ny toerana ireo mpiandraikitra fanotonia mamarana amin'ny fotoana amin'ny fomba skoto. Mangataka ny skoto rehetra manao fanamiana ara-dalàna mba hitsangana. Mpanazava.
dia mbola faly miaravantsika ry havana nahatratra zao andro anio izao ary dia manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Miobiry ziona zanaka vavy, manaova fifaliana ry Israely, mifalisy miravoravoa ny fonao rehetra ry Jerosalema zanaka vavy. Jehovah efa nampitsahatra ny fitsarananao ka nandroaka ny fahavalonao. Jehovah mpanjakan'Israely no ao aminao, tsy ahita loza intsony ianao. Amin'izany andro izany dia ho lazaina amin'ny Jerosalema hoe aza matahotra ary aza miravoravo tanana ry Ziona. Jehovah Andriamanitra no ao aminao, mahery izy ka hamonjy. Hiravoravo anao amin'ny fifaliana izy, hosondriana amin'ny fitiavana izy, hifaly anao amin'ny fiobiana izy. Zefania 3:7-7 ka hatramin'ny 7. Toy izao indray ry havana vaovao ray tamin'izao maraina izao. Ampatsiahivina ny filohan'ny sampana rehetra andalo ao amin'ny Braon Sekretariat, aka ny labozia ampiasaina amin'ny herinandro sambatra sy ny taratasy bietazy ampiasaina amin'ny rakitra. Mbola misy ny sampana tsy namono ny anjara vatomaminy dia iangaviana ihany koa izy ireo andalo amin'ny Braon Sekretariat. Efa raha mahafantatra ry havana fa misy indray ny valanaretina izay misy eo eto amin'ny firenentsika, dia iangaviana isika mba hanaja ny fepetra rehetra izay napetraka ny fitondram-panjakana ary ny entana ny dekona tsirairay koa hanao ny fandaminana indrindrindrindra ny elanelana 2 metatra manomboka amin'ny herinandro sambatra io. Dia ny arovava orona koa dia aoka tsy ho asorana na ho ampidinina fa ho apetaka tsara amin'ny toerana izay tokony hisy azy. Ny gel sy ny famendrahana, ny eau de javel izay atao eny amin'ny varavarana dia efa ampiasaina daholo. Dia mangataka ihany koa ny sampana STK, fikambanana katekômena ary ny mpanazava maitso aka ny anjara rakim-pisaorana ao amin'ny Braon Sekretariat. Marihana ihany koa ry havana fa efa nahazo ny fitaovana isika amin'ny fampitana ny sary sy feo ka hikarakarany amin'izany ny komity teknika ka ho ezahana ny herinandro sambatra ho anarahantsika izany amin'ny FB sy ny YouTube. Dia mangataka antsika rehetra izany izay tsy afaka hanatrika izany fotoana izany hanaraka izany amin'ireo fitaovana ireo. Marihana ihany koa fa ny hariva no manomboka ny fisokafan'ny herinandro sambatra izay santary ny fikambanana katekômena sy ny sampanasa eto amin'ny fiangonana manomboka amin'ny 9:00 izany dia manasa antsika rehetra hanotrona izany. Vaovao avy amin'ny sampana Dorcas finaritra amin'ny alarobia 12 Desambra ny anjarantsika Dorcas ny amin'ny herinandro sambatra. Koa manasa antsika fiangonana izahay hanotrona amin'izany. Ho an'ny Dorcas dia iangaviana ho tonga amin'ny 4 ora fa mbola isy ny famerenana hoentina daholo ireo fanamiana izay ananantsika. Sampana VFL fiadanana Rapitso alatsinainy 20 Desambra manomboka amin'ny 9:00 no ankalazantsika ny herinandro sambatra. Koa saina isika hanotrona izany ary banjana ny loha hevitra hoe Kristy Tompo mpamonjy. Sampana Sekolelahady miverina Sekolelahady raha riva amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 3 ora mamerina fety Krismasy. Ary amin'ny 20 Desambra ihany koa ny répétition générale manomboka amin'ny 2 ora miverina ny tanketsa amin'ny 2 ora. Sampana mpanazava stily mbola manentana hatrany ny kristiana ny sampaty anjifa ny bûche de Noël izay raisina ny asabotsy andro krismasy. Asaina hijanona ny kapea, ny sakaiza ary ny mpiandraikitra aorian'ny fandraisana. Rakim-pisaorana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy. Misaotra an'Andriamanitra amin'ny fitahiny sy ny fahasoavana izay nomeny anay menakavy. Koa dia mangataka vavaka hatrany ny ampiorerana lalandava ny finoanay menakavy ao amin'ny Tompo. Amen. Rakim-pisaorana ho atolotra amin'ny fandraisana anjara ny amin'ny 25.
misy ny fararakitra izay natolotry ny fianakavian'ny tompoko vavy Razana Janahary Ernestina ho an'ny fiangonana. Izay indray ry havana vaovao ray tamin'izao maraina izao, voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Fa 5 taona anjara fitenenana. Fa antry Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay ho vonjena izay ho very. Korintianina 2:5 fohy dia fohy ry havana ny andraisako fitenenana eto amin'ny anaran'ny komity fa 20 taona nampitandrina sy fa 5 taona ny arahana nompo tamin'ny mpitandrina Rakotomanga Mikaela mianakavy. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika no ny anarany feno fitiavana sy feno famindrapo mamindra fo amintsika tratran'izao alahady 20 Desambra izao. Araka ny fanambara tamintsika dia ho tanterahana anio hariva manomboka amin'ny ora sasany eto amin'ny fiangonantsika ny konsertra izay iarahana mitarika antsan'i Kristy. Izany indrindra no hijoroana eto anoloanareo androany atoandro izao amin'ny ora sasany ny fotoana eto am-piangonana. Entanina isika rehetra noho ny fahamailona ara-pahasalamana mba ho tonga aloha arak'izay azo atao ahafahana mandrindra ny fidirana ato amin'ny trano fiangonana. Mariana fa hoentitra ny fanajana ny fepetra manoloana n'izany fahamailona ara-pahasalamana zany dia eo ny arovavaorina sy ny fanajana ny elanelana. Antsoina arak'izany koa ny komity ho tonga aloha arak'izay azo atao any amaraina amaray sasany ihany arakaraka ny fahavitan'ny fotoana izao maraina izao mba ahafahana miomana amin'ny fanatanterahana an'izany raharaha zany. Raha misy amintsika mianakavy ny mbola maniry akatapakila dia ao aorianan'izao fiangonana izao dia afaka manatona ao aoriana ao isika. Izay tompoko ny filazana fohy voninahitra ho an'Andriamanitra, fiadanana ho anao sy ny tokantranonao. Amen. Misaotra ny komitin'ny 20 taona dia 10 taona isika. Mikasika ny fahamena ara-pahasalamana ihany misaotra ny baron'ny fiangonana isika fa nividany rehefa mpitaovana reo izy amin'ny sary sy feo nampiditra fibre optique hitantsika misy poto ato andeha mivantana zany izy io azotsika empanahy mitovy amin'ny aty am-piangonana ihany ka na ny herinandro sambatra zany anomboana azy hatramin'ny krismasy dia ho tohizina tranatrany fa manomboka izao raha sitrapon'Andriamanitra dia andeha mivantana avokoa ny fanompom-pivavahana rehetra ka ny marefo sy ny tahakan'izany afaka manaraka mivantana ny fotoam-pivavahana rehetra aty am-piangonana zany fa tsy misy hafa koa tsy tahakany tamin'ny eo après midi vao tonga ny sary fa mivantana zany amin'ny folo sasana miara-manomboka ary ny hariva zany amin'ny herinandro sambatra dia miara-manomboka amin'ny anatrano zany ka dia entina mbavaka zany mba ho lavorary izy amin'ny fandaminana sy ny lafin'ny teknika izay misy pitsipitsiny mbola apetaka izany. Isaorantsika ny fahavitan'ny fanamasinana fanambadiana rehetra zanantsika raha ilay Saint Jean Jegler sy raha manana feno Claudie aza nao zareo. Raha be manda sy lofin'irina Tsinjoery sy da amina saina Ange Christophe Safidy ry arina ry zareo dia mibavaka anareo ny fiangonana. Saotra tompo. Raha zafy manarivo Bernard sy Rasolo Faharomanitra Robertine Sylvanie reo izy ireo dia mibavaka anareo ny fiangonana. Saotra tompo. Ny batisa amin'ny sakramenta amin'ny 15 Desambra zazakely rajonirina mamitiana Jesikael sy rajonirina Riamna Rina rakotonirina itoeran-tso Kristène tolotry ray aman-dreny rakotonirina mamy José Landrisy rajonarso Verotina reo izy mianakavy kely. Saotra tompo. Ny zazakely ny menjanary ny Aikoridi tolotry ray aman-dreny fanomezan-janary manampy sosy rasoarny oro ambinitsy Viviane reo izy ireo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Zazakely razafindrabe Rosa Menjara tolotry ray aman-dreny razafindrabe Toavina sy randrina Arso Mialy na Rindra ao izy ireo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Batisa 20 Desambra zazakely rakoto zanakajy Tiaina Isabelle tolotry ray aman-dreny rakoto zanakajy Toniaina Arfenitra sy Nirina Isabelle
Reo izy ireo dia mivavaka ao aminareo ny fiangonana. Saotra tompoko. Iroso amin'ny fanoratena hita maso amin'ny alalan'ny rakitra isika, eo ny dikona tanteraka antsika amin'izany, eo ny tokopira idiran'Andriamanitra amin'izany.
ny fandraisana fanasan'ny tompo, asaina ianao vahiny hiara-mandray fanasan'ny tompo aminay. Horaintsika ny hira mialoha sy aorian'ny tsodrano. Tanteran'Andriamanitra aminao zao tsodrano zao. Ary Andriamanitra ny fiadanana namasina anareo samy ho tanteraka, hiaro ny fananareo izy, hiaro ny ainareo izy. Ho aminareo ny fifialiana izay nifalian'i Kristy, ho aminareo ny fiadanan'i Kristy, ka ho tahino raha miditra, ho tahino raha mivoaka ny tokantranonareo. Amen. Hivavaka mangina isika. Aza matahotra fa indro malaza teny soamafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe ho amin'ny olona rehetra, fa mpamonjy niteraka anio an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ho an'Andriamanitra ireriny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.
miara mifaly amin'ny Jerosalema fa hitariako fiadanana ianao tahaka ny ony, ho sakelena ianao, ho vokisina ianao tahaka ny olona ampinono reniny no ampinonoko anao Jehova. Ahitanao ka ho faly ny fonao, ary ny taulanao dia ho velombelona ka hitombo tsara, satria fantatra Jehova ny mombanao ary namindra fo aminao izy ka miara-paly aminao ry zanak'izy iona. Amen. Zany fifaliana omeny tompo antsika zany dia mitohy amin'ny alalan'izao sakramenta masina izao, ko asan-drato amin'ny tompo ny fonareo. Mety tsy mahavonjy ary tokony ataonao vinana misaotra anao noho ny anandanitra zay tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka Kristy zay manana ny fahefana rehetra andanitra sy ambony tany, ka feny fiderana azy ataony anjely tsy omby alina niarika antsely ny kerubim ny serafim marakotry ny elany, ny olom-boavitra ny mpaminany ny apôstôly, ko mianty izay tompo mba hiara-pala amin'ny marobe anandanitra, ananitra fiobiana amin'ny marobe anandanitra, ananitra fifaliana amin'ireo marobe anandanitra, amin'ny fankalazana masina manao hoe renesika ny teny fanorenana azy ao sakramenta masina izao. Fa Jesosy tompo tamin'iny alina izy nijaina madiana azy dia nanay ny mofo, rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy, raiso hany ty ny tenako izao omena ho anareo, izao no ataovy fahatsiarovana. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity norako teny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famela-keloka, izao no ataovy ho fahatsiarovana na ovinana no misotro ianareo. Fa na ovinana ianareo no mihinana itony mofo tony sy misotra amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Hivavaka isika. Ry tompo ranay izay nan-danitro, indreto izay manao ny fahatsarovana tongava ny zanako olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganana amin'ny toeran'ny maty, ny fiakarana amboninahitra noho izy mifona mandrakizay ho anay. Izy nidina tetỳ an-taminy naka ny endriky ny ota, tonga olombelona tao amin'ny finanambiliny Betlahema, zanaky Maria. Avy eo indray miverina Andriamanitra azy anan-danitra. Izy mifona mandrakizay ho ankavanana iray ho anay, ko feno ny voninahitra ny fanatim-pisaoranay iray eo, ta io tanteraka izany ho endry Kristy le tokana, Kristy le tanteraka, Kristy le naterina indray mandeha monjanay teo miazo fijaliana. Miano taminao zay tompo, meo anay ny fananao masina, le fanahy Kristy, mba hanamasina anay. Miano taminao zay ry fanahy masina, amasiny ny mofo manambara amin'ny tenan'ny Kristy, amasiny torak'izany divay mba hanambara ny ran'ny Kristy. Ianao fanahy masina hiasa aminay ahatsiarovanay marina tokoa tafaray amin'ny nofo amandran'ny Kristy rehefa miombona amin'ny divay sy ny mofo zahay. Fanahy masina mamelona, mahary, manamasina, zany no angatahany amin'ny ran'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy, ary ao amin'ny Kristy, ao amin'Andriamanitra ray tsy tony dera sy lazo voninahitra ambany fanahy masina. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisina amin'ny tena Jesosy Kristy tompontsika izay nivakina ho antsika, satria iray ihany no mofo dia tena iray ihany isika na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay sorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Hoe Jesosy Kristy tompo, aviary ifandahatra isika, andeha fehifavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra, fa misy fitahiana ho aminy amin'ny ranom-boloboka amin'ny Jerosalema. Amen. Hipetraka isika ianao nira voalahatra raika amin'ny 90 mitovy amin'ny feo amin'ny 800 ampizarana ny mofo sy ny kapoaka.
zanak'Andriamanitra ananany fifaliana satria azo antoka ny famonjen'Andriamanitra ary lehibe ny asan'Andriamanitra. Amen.
hitsangana isika netritena. Oka isika iomana amin'ny vavaka fanetretena manao hoe Tompo. Ny mofo hoaninay ry Jesoa milaza aminay ny tenanao. Jesosy Kristy izay maneho amintsika fahazo antoka ny famonjen'Andriamanitra. Raiso hano itenitenako, raiso sany ka hano izao no ataovy fahatsarovana. Misotro ny divay za izao. Ny asan'Andriamanitra amintsika manao hoe sotronareo rehetra ity fa ity no rako tena amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ao amin'ny maro famelan-keloka. Izao nataovy fahatsiarovana na ovinana no misotro ianareo. Misaotra anao zay Andriamanitra fa efa nandray araka izay mety izao sakramenta masina izao. Any mpanahy mahavoky izay amin'ny ara-sakafo mifanjakany lanitra. Nisaotra Tompo ny amin'ny fifaliana izay omenao. Amen. Hoy ny apôstôly masina. Mifaly mandrakarivo amin'ny Tompo izaho ndray mifaly. Amen. Petraka amin'ny fifaliana isika no ny rakim-pisaorana amin'ny hira voalahatra. Era
Tay anareo aneny Tompo ka hiaro anareo, mpamirapiratra amin'ny tavana aminareo aneny Tompo ka hiantra anareo, nandratra ny tavana aminareo aneny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Ivavaka mangina isika. Koa amin'ny fifaliana no antsakanareo rano ary amin'ny loharanom-pamonjena, mankalaza ny Tompo fa asa lehibe no ataony. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mandehana amin'ny fifalian'ny Tomponareo dia amin'ny fifalian'ny mpianakavy. Saotra Tompo.